Vatsympana entin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Misaoran'i Jehovah ry fanahigo, ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ry fanahigo, ary izay misy adononao ny fitahiany rehetra, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Amen. Dia nanao mankalazanao manome voninahitra ny anaranao izay ry tomponay sy mpanjakanay, dia ilay Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, tratra indray ity maraina ity. Misaotra indrindra satria tsy takatry ny sainay ary tsy azonay refesina, tsy azonay faritana ny alehiben'ny fitahiana omenao anay tsiraray avy, indrindra ny fahavelomana, ny tombonandro, ka dia miarahaba anao ampanetretena manoroka ny tongotra masina, ilay tompon'ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Mitsaoka anao izay mioby anao satria tsara loatra ianao, lehibe ny famindraponao ary maritra mandrakizay ny fanapahanao. Haidino ny fanainao masina raha Jesosy, ho aminay tsiraray avy, andraisanay ny vatsim-panavy aminao, ahafahanay mamakivaky ny tontolo andro eo ambany fiarovanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay, ilay mpamonjy sy mpanafitra, no angatanay sy anaovanay izany vavaka izany. Aleloia. Amen. Ry avy malala rehetra amin'ny tompo, manona ny fiadanana sy ny fifaliana ho amin'ny isa-tokantrano sy ny sambatan'olona amin'ity maraina ity, ary dia ampifaliana no hiantranoko ao amin'ny tokantranontsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao. Ny tenin'Andriamanitra izay anorenantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia hojerevantsika ao amin'ny bokin'ny Romanina toko 7 andininy 10. Romains chapitre 10, Romains chapitre 3 verset 10. Ary rehefa aveo dia toizantsika ao amin'ny bokin'ny Salamo 7:1 andininy 7. Romains chapitre 3 verset 10 et psaume numéro 103 verset 3. Vakina amin'ny anarany Jesosy ny teny. Araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza. Ary dia toizantsika izany ao amin'ny bokin'ny Salamo araka ny voamaran-teo, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Amen. Izany teny anankiroa no vinakitsika teo izany no mitarika antsika amin'ny lohateny hoe mbola mety manasitrana Jesosy. Mbola mety manasitrana ny zanak'olombelona Jesosy, ary mbola mety tsy vonona mandrakariva izy no anasitranay sy anao. Ninona karazana aretina izay mahazo antsika, na lafiny ara-panahy izany, na ara-tsaina, na ara-batana. Mba tsaroantsika moa fa misy ny otrika aretina izay nampiororo an'izao tontolo izao, ary ataontsika hoe mety nitarika zavatra maro samihafa. Ary tao anatin'izany dia misy ny hoe olona salama kanefa izy dia mitondra ilay otrika aretina. Olona salama nefa mitondra ilay otrika aretina, ary koa afaka mamindra ilay otrika aretina. Amin'ny maha olombelona dia sarotra tokoa ny ilaza hoe salama aho, kanefa aho dia mitondra ilay otrika aretina, ary koa afaka mamindra ilay otrika aretina. Izay indrindra no voalazan'ny tenin'Andriamanitra tany am-piandohana tamin'ny naharian'Andriamanitra izao tontolo izao, ka rehefa namorona ny zanak'olombelona izy mitovy endrika tahaka aminy, dia nisy ny tsy fanekena sy ny tsy fankatoavan'ireo ray aman-dreny izay niporantsika dia Adama sy Eva izany, satria izao tontolo izao mihitsy no lasa nifindran'ilay areti-mandoza dia tsy inona fa ny fahotana, ary izay fahotana izay no nitarika fahafatesana
ary tonga teto amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy misy fanafody, tsy misy tsindrona atao mba ahafahana manasitrana izany fahotana izao tontolo izao izany omen'ny vahaolan'ny sain'olombelona, mba ahazontsika kristianina sary an-tsaina moa izany. Ary izay indrindra no mahatonga ny saintsika hoe raha izany tokoa ny mpanotana ny zanak'olombelona, tsy misy fanafana, tsy misy fanafody, tsy misy vaksiny azo atao, dia toe-javatra mahakivy, mahaketraka, mampamohy fo. Tsy ry havako fa mbola misy ny lalana, ary ny lalana voalohany, dingana voalohany izay tsy maintsy andehanan'izao tontolo izao, tsy maintsy andehanan'ny kristianina, tsy maintsy andehanan'izay milaza fampino, raha tea hazo ny fanasitranana izy, dia tsy maintsy mahatsapa aloha fa marary izao sy anao, marary izao tontolo izao, izany hoe mpanota isika manoloana an'Andriamanitra, mpanota izao sy anao manoloana ny Jesosy Kristy Tompo. Ny zavatra mahavariana nefa dia maro amin'ny olombelona, maro amin'ny kristianina, maro amin'ireo izay milaza fa mpanaradian'i Jesosy no mandaa izany diagnostika lazaina izany hoe marary ny kristianina, marary ny mpino, noho n'inona? Noho ny fahotana. Mety mieritreritra angamba ny mpino hoe rehefa manana fitondrana tena tsara aho, rehefa manao asa soa aho, rehefa miteny ny manodidina ahy fa ianao ity dia tena olona tsara fanahy, dia mety mieritreritra fa salama isika. Tsy ry havana, fa misy aretina ao anatiko sy ao anatinao ao, dia ilay fahotana, ary izay no mahatonga antsika hoe ety ivelany tsika mety ho salama ny fijery antsika, kanefa itsika dia olona afaka mamindra aretina. Ary izay ilay ataon'ny fitenenana hoe porteur saint, ary tena miatra mihitsy izany amin'ny olona kristianina hoe ny kristianina dia mety ho porteur saint koa tsika, ary dia tena afaka mamindra ny fahotana, afaka mamindra ny adalana eo amin'izao tontolo izao. Ary izay indrindra no mahatonga ny tenin'Andriamanitra tsy afaka hosoloina, tsy afaka ho sarotsaromana, satria voalazan'ny bokin'ny Salamo tsara ao amin'ny Salamo 410 andininy 7 amin'ny anaran'i Jesosy: samy efa nivily izy rehetra ka tonga vetaveta avokoa, tsy misy manao ny tsara na dia iray akory aza. Mba fantatsika moa fa tsy misy manao ny tsara itsika na dia iray akory aza, ary matetika na dia mieritreritra ny hanao ny tsara itsika dia ny ratsy izay tsy tiantsika foana no tanterahantsika, fa ny tsara dia tsy tanteraka itsika. Ary mbola hamafisy ny bokin'ny Isaia zany, toko 1:9 manao hoe hatramin'ny faladiaka ka hatramin'ny loha dia tsy misy izay tsy marary. Raha izao vanim-potoana iainantsika izao dia samy marary avokoa ny tsiraray avy, na milaza raha fa hoe tsara aho salama, je vais très bien, kanefa ny porteur ny virus tsika dia ny virusny fahotana. Ary vao marina izany araka ny tenin'Andriamanitra. Tsarovy ry havako fa na dia ny lainga kely fotsiny aza tanterahantsika, lainga kely fotsiny tanterahantsika, dia ohatra iray mahatonga antsika
ho tafasaraka tanteraka amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina. Soa ihany anefa fa aretina mety hahafaty, aretina mety tsy hahatonga antsika any amin'ny fanjakany lanitra zany aretina fahotanana antsika izany, kanefa kosa dia misy ny fanafody, misy ny fanasitranana izay omena antsika amin'ity andro anio ity, ary izay no mahatonga hoe mbola mety hanasitrana ahy sy anao Jesosy Kristy Tompo. Ny fanafody amin'ny aretina izay mahazo antsika na amin'ny endrika inona fisehony, na amin'ny endrika inona fisehony, na inona karazana aretina izay eritreretina tsy ahitana fanasitranana, ny fanafody omen'ny Tompo dia ny finoantsika any Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, izay namita ny famonjena sy ny fanasitranana ary ny fanavotana ho an'izao tontolo izao. Lay zanak'Andriamanitra tsy misy kilema, ary izy no nanomeny fiainany ho ahy sy ho anao teo ambony hazo fijaliana. Izy no nandatsaka ny rany mba hanadiovana antsika tsiraray avy, ary izay no nambarany ao amin'ny bokin'ny Isaia 7:5 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: nefa izy dia voalefina noho ny fahadosoantsika sy notorotoroina noho ny helokontsika, ny fampijaliana nahazahoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Mba tsapanao moa ry havako izany hoe noho ny fahotako sy ny adalanao no nahatonga azy niaran'ireo rehetrarehetra ireo, ary mbola nahazahoantsika tsiraray avy fanasitranana. Inona no vokatra azontsika raha toa ka mino an Jesosy Kristy Tompo izao sy anao, ary mandray lay famindrapony sy ny famelan-kelony, vonona ny hala amin'ny fahotana sy ny fahazaran-dratsy rehetra, dia ho voaraiko sy voarainao ny fanasitranana, ho voaraiko sy voarainao ny fiadanana sy ny fifaliana, ary rahatrizay dia fiainana mandrakizay, lay lova efa nomaniny antsika, ary io fiainana mandrakizay io omeny antsika dia ny mbola ety ambonin'ny tany. Ry havako malalo, minoa arin'i Jesosy Kristy Tompo ara, dia ho tanteraka amintsika fa mbola manaiky Jesosy no hanasitrana aiso anao amin'ity andro anio ity, ny inona karazana aretina mahazo antsika, na ara-panahy, na ara-tsaina, na ara-batana. Vavakantsika tompoko. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy satria manaiky ianao ny hanasitrana anay amin'ity andro anio ity. Ary dia ndreto izay Jesosy mibebaka, mifona, mivalo. Eny fa na dia ny lainga kely fotsiny nataonay dia mampisaraka anay aminao Jesosy, hivalozana eo anatrehanao izany. Ary dia atao vorikiriko pahotany izay tsiraray avy Jesosy, ka anaiky andray ny fanadiovanao, anaiky andray ny fanasitranana avy aminao, satria ianao nefa milaza hoe ny diakapoka taminao no nahasitranana anay. Misaotra mankasitraka raisinay, arombanay zany teny fampanantenana zany izay nomenao anay fa manasitrana anay ianao, ary dia ho salama ny tsiraray avy na amin'ny lafininana na amin'ny lafininana. Ho anao ry rainy mandrakizay ny dera sy ny aza ary ny voninahitra, fantsodranao kosa ho tanterahanao aminay tsiraray avy, manao hoe mety aho madiova ianao, sitrana amin'ny aretinao. Ho tanteraka tokoa anay izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Raiso ry havako ny fanasitrana azy omeny Jesosy, ary minoa matrokia fa efa nanasitrana antsika lay Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta. Alleluia. Amen.